ry Jesosy Kristy tomponay ao sy manontoko no tononkira-pananay mamy ny fitiavanao ary zany fitiavanao zany indrindra no tianay mba hoenona mandritra izao tontolo izao oka mieriny fanainao masina toetra ty anatinay azonay mampita azonay mandray ary azonay mampiatra izany koa amin'ny alava androm-piainanay amin'ny anarany Jesosy Kristy tomponay tompony teny amen. Tombona ao aminareo mandrakariva le riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika amen. Azontsika rana eny amin'ny écran ny dikateny frantsay aty amaky isika. Filazantsara araka voalohany ny andiny fasika am'roapolo hatramin'ny andiny faraiky amby telopolo no akatsika ny toloteny ampahany amin'ny telekopa izay novakina tamintsika teo izany. Voalaza firavana fa Jesosy Kristy mivoaka ny sinagoga. Jesosy Kristy mivoaka ny sinagoga. Jesosy Kristy zany dia tsy mihidy tao anatin'ny fiangonana fa mivoaka teny amin'ny fiarahamonina. Mivoaka ny asa teny amin'ny fiarahamonina. Tsy mihidy tao anatin'ny indrimefatra tao izy fa rehefa nivoaka tao izy dia lasa dia nandeha miditra tao an-tranon'ny Simona sy Andrea sy Jakoba ary Jona. Rehefa miditra tao izy dia nanavy ny kaso ilay vehivavy rafozam-baviny Simona. Dia nolazain'izy ireo hoe marary ny vehivavy tamin'i Jesosy. Ary rehefa nolazain'izy ireo hoe marary ny vehivavy dia nanasitrana azy Jesosy Kristy. Jesosy Kristy nanasitrana ary voalaza koa fa manasitrana ny aretina rehetra. Eo ambany azy dia hoe rehefa sitrana ny vehivavy dia nentina daholo indray marary nandeha teo amin'i Jesosy. Jesosy dia manasitrana ny aretina rehetra. Indraindray dia ohatry rehetrrehetra dokotera ve zany Jesosy ary hoanina dokotera le misy dokotera aminareo rehefa manasitra rehefa mitsabo daholo le tao dia alaina le olona dia manao consultation eo zany narenenao zao aiza maranao zao tapotreo manome taratasy fanafody. Fa inona no mampiavaka an Jesosy Kristy? Inona mampiavaka an Jesosy Kristy? Inona mahasamihafa an Jesosy Kristy amin'ireny mpitsabo ireny? Jesosy Kristy mantsy rehefa manasitrana dia tena mandray an-tanana ny fiainan'ny olona manontolo mihitsy izy. Tena mandray an-tanana ny fiainan'ny olona manontolo mihitsy izy. Voalohany indrindra dia hoe Jesosy nanatona. Jesosy nanatona an'ilay vehivavy marary izy. Nisy hetsika nataon'i Jesosy Kristy zany avy nivoaka ny sinagoga izy dia miditra tao an-tranon'ilay vehivavy ary nanatona teo amin'ilay vehivavy. Nanatona izy satria tsy hafanetsika ilay vehivavy. Nanatona izy satria tena marary teo mpandriana ilay vehivavy. Ary rehefa jerena misoratra masina tolony hoe manatona ny hoe Jesosy manatona dia vitsivitsy ihany. Matetika dia manatona an Jesosy daholo rehefa olona leo marary entina ny marary fanatrisisa ranjay ny rehefa da mandeha dia ny atamaro manatona miantsoantso ireo jano manatona. Ary misy koa azy miboka doboka dia manatona. Fa eto kosa Jesosy Kristy no manatona any amin'ny Jesosy nanatona koa dia tamin'ny Jesosy tsangana tamin'ny maty. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia lasa izy nanatona andiny mpianatra. Jesosy manatona ravana izany dia manatona ny olona izay tsy manana hery, manatona ny olona izay tsy afa-metsitra, manatona ny olona izay miantsaina sy very-hevitra, manatona ny olona izay sahiran-tsaina ary tsy afa-metsika mihitsy noho ny aretina
mianjaka any zany ny asan'i Jesosy Kristy. Ny asa teto fiarahamonina tsy nidy tao anatin'ny fiangonana fa nanatona nanatona ny olona ary indrindra nanatona andreo olona izay tsy manana hery havanana. Tsy manana hery ve ianao indraindray noho ny aretina na noho ny aritsaina na noho ny fahaverezan-kevitra na noho ny olana maro samihafa? Tsaroa fa manatona anao Jesosy, manatona anao izy ka tena indray an-tanana ny fiainana manontolo. Ary izany mihitsy koa misy eo amin'ny fiangonana. Ny fiangonana solon'i Jesosy Kristy miasa ety an-tany. Ny fiangonana kosa dia tokony anatona ny olona ao anatin'ny ati-sarotra, anatona ny olona izay tsy afa-mihetsika. Mamperitreritra rehefa ny fitarany fivavahana silamo. Azo tany Angletera tamin'ny andro lasa teo iny, herinandro lasa teo dia ao amin'ny université ao amin'ny UCL dia misy mpianatra maromaro vitsivitsy silamo. Dina nataon'izy ireo mampahafantatra ny fivavahana silamo ao amin'ny université ao mihitsy eo amin'ny lalan-tsara eo miditra eo dia nioro zareo no mampahafantatra ny fivavahana silamo miaraka amin'ny tsarom-bobe an'iny eo zareo. Sasany efa manana havan'le volombava be dia eo zareo manana brosy eo izy zaka dia mandray micro izy dia miteny zao ny fivavahana silamo zao dia misy lina tokoa eo dia manatona ilay mpianatra dia miay mihitatra be ny fivavahana silamo. Sika kristiana kosa ny rahan'i Jesosy Kristy mba hanao tahaka ny mission Jesosy Kristy, ilay milana nataon'i Jesosy Kristy tsy hity fotsiny anatin'ny fiangonana fa handeha mihitsy dia hivoaka hoe ny fiarahamonina. Indraindray mantsy ny kristiana variana samana. Inona ny fanao, inona ny atao, aizatsika itsika, faizatsika ho aiza, kamakaiza dia mihity ao ny kristiana. Lozany miady farisao pazoka manerana zao. Inganisika tena hanao mission an Jesosy Kristy mihitsy ka hivoaka dia miasa ilay ny fiarahamonina ary taona andrahoana izay tsy manana hery, tsy afa-mihetsika, anatona azy ireny ao anatin'ny ati-saina, ao anatin'ny fahaverezan-kevitra. Ary ianao koa dia isan'izany iran'i Jesosy Kristy izany. Faharoa ny avana dia Jesosy Kristy nandray ny tanan'ilay vehivavy. Anatona izy dia nandray ny tanan'ilay vehivavy. Ny tazo amena dia raha mijerytsika amin'ny fiainantsika andavanandro dia toy ny aretina kely foana e. Dia hoe representantaolona metony mpitanana mazoana dia totofanandreny fa generika ireny dia sitranao naverina kely sitranao ihany. Tsy misy dikany amin'ny Jesosy Kristy koa ane izay tazo e, satria izy azy dia nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty. Izy azy nanadino boka, izy azy izy tena ny azy amin'ny tsangana tamin'ny maty. Fa ny tena tianambara dia izy ilay nandray ny tanana ilay vehivavy. Iny dia marika anankiray azy fa Jesosy Kristy dia mandray ny tanana ny fiainan'ny olona. Ilay tanana Jesosy Kristy feno fahefana, ilay tanana Jesosy Kristy mahefa ny zavatra rehetra. Ary efa tamin'ny testamenta aloha io tanana io dia ilay tanan'Andriamanitra mitondra ny olona, tanana mahery sandra hevitra hitondrana Andriamanitra zanaka Israely mivoaka ny tany Egipta. Izany hoe famonjena mihitsy no ambaran'ilay tanana miasa. Famonjena mihitsy no ambaran'ilay tanana. Ary Jesosy Kristy eny azy tsy misy maharovana izay eo amin'ny tanana ny Jesosy Kristy. Nandray ny tanan'ilay vehivavy izy dia sitrana ilay vehivavy. Izany dia midika fa mandray ny tanana ny fiainantsika tontolo. Fa rehefa nandray ny tanana izy, raha tsy nomeny ny tanana, tsy misy zavatra vita fa nomeny
andray an-tanana ny fiainanao koa Jesosy amin'ny andro tenanao rehetra dia eo an-tanana ny fiainanao ary tsy misy maharovaka izay eo an-tanana ho matoky azy atolory azy io ny tananao rehefa raisy ny tananao dia izay famonjena eo amin'ny fiainana. Farandritra dia Jesosy nanarina azy andraisiny dia nanarina azy izany hoe raha jerena fikatefa ilay manarina mampitsangana fa tsy hoe mampitsangana fotsiny fa tena mamerina azy amin'ny loha toetra tsy ka heriny teo aloha ilay heriny manontoko rehefa manarina tsy hoe very endry latsaka avokoa ilay herina nanana teo aloha fa rehefa nanarina azy Jesosy dia verina tamin'olona avokoa ny herindrehetra. Tsy navela an' Jesosy tsy ahitsika izy, tsy navela an' Jesosy hijanona an'any izy, tsy navela an' Jesosy hijanona teo am-pandriana ilay vehivavy fa tena natsangana, navely tamin'ny helo, navely tamin'ny olona ary nahatonga azy hetsika indray ilay fanarenana nataon'i Jesosy taminy, nahatonga azy hetsika indray. Ary rehefa jerena dia namerina azy tamin'ny fiarahamonina indray Jesosy Kristy. Jesosy Kristy zany rehefa manasikana dia tena hatramin'ny farany mihitsy vatana saina fanahy manontolo ny olona dia averiny Jesosy Kristy amin'ny olona indray. Ary voalaza ny fa rehefa sitrana ilay vehivavy dia mitsangana mba manonto an' Jesosy Kristy. Ny olona izay misitrana Jesosy, ny olona izay mivonjeny Jesosy dia tsy mipetrapetraka fa lasy mandeha tamin'ny manompo azy amin'ny androm-piainany manontolo. Tsy mijanona, tsy mihetsika fa mandeha manao hetsika indray ka manompo an' Jesosy Kristy. Ravana manaraka fitinana izay rehetra voalaza dia tena fitiavan' Jesosy Kristy ny antony famonjena ary izao fanasitrana nataony izao dia maneho izany fitiavana izany. Inona no mitondra antsika rehefa tsy mahita rariny antsika ny anaty fiara? Inona no mitondra antsika? GPS, global position zao fandraindray iny mahavely dia famotikidiny lavitra fa misy GPS ameny Jesosy anao androany amin'ny tinako azy. GPS ameny Jesosy anao androany dia ny fanasitrana Jesosy guérison. Ary Jesosy rehefa manasitrana dia manitray an-tanana ny fiainanao manontolo. Prise en charge zao izy ny frantsay. Ary iny ilay fandraisana tanana ny fiainanao dia tsy famonjena. Salama, guérir, prise en charge, salama. Amen.